Fahameraba-tsika tsirairay avindray tonga eto amin'ny fandraisana ny mofinaina amin'ity maraina ny talata fa 1 volana oktobra ty. Manona fahasoava amin'ny tompo aminao ary mirary ny soa indrindra ho antsika tsirairay avy izay manaraka ny ten'Andriamanitra eto. Misaotra anao ihany koa izay mizara izy ity ho amin'ireo namana sy ny havana rehetra itony fitahinana ianao. Olendiratsika ny amin'ny mofinaina io dia vavaka isika. Ry Tompoandriamanitra io atolotra ianao ny dera ny laza ny atsa sy ny voninahitra. Mendrika hoderaina tokoa ianao satria noho ny fitiavanao ny mbola maheto anay anio. Tsy ny vidianay vola na ny aina izay azonay anio ny fisokasan'ny masonay fa omena ho maimaim-poana. Indraindray dia heverinay fa mandeha ho azy ny zavatra izany. Aoka ho tsapanay mandraka riva fa matoa izay mbola eto ankehitriny dia noho ny fitiavanao. Ary aokany ny tontolo andro anio tsy handalo fotsiny ihany fa ahafahanay manararoatra ny fitiavanao, mandray ny fahasoavanao ary ihany koa ahafahanay mifandray bebe koa aminao hatrany. Anaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe mahasalama ny lalàn'ny zavaboary. Nalay amin'ny Timoty voalohany toko 4:12 manao hoe aoka tsisy olona anao tsinotsinona anao noho ny atanoranao. Fa aoka ho tonga fianarana ho an'ny mino ianao amin'ny fiteny, amin'ny fitondratena, amin'ny fitiavana, amin'ny finoana, amin'ny fahadiovana. Amen. Angamba tsy voazaontsika ny nahenao an'izany andalan-teny ny soratra masina izany. Tsy misy anankiray ao anatin'ny arivo na manambady na tsy mahatsapa ny mazava-dehibe ny fahazarana madio, ny fitandrona ny fahadiovan'ny vatana ary ihany koa ny saina. Miharihary fa ny rofo sy ny aretina dia vokatry ny tsy fankatoavana ny lalàn'ny natiora sy ny fanaovana tsirambina lalàn'ny aina sy ny fahasalamana. Ny trano izay ipetrahantsika ny tokony kolokoloantsika fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra voalohany izay namonjy antsika. Tokony ho haintsika izany ny kolokolo ny fiasan'ireo taova samihafa mba ho voatokana ho amin'ny fanomponan'Andriamanitra ny fanahy, ny vatana sy ny saina. Na dia efa mampianatra momba ny vatana sy ny fiasana aza ny any amin'ny sekoly izay nahorintsika eny, dia tsy araka ny fahavitriana tokony hanana no ampianarana izany. Tsy nampiary ny ampisainana ny fahalalana ny raisiny ary tsy tsapan'izy ireo fa raha tsy ampiarina izany dia hiasimba ny vatana. Na eo aza ny hazavana miparika avy amin'ny soratra masina dia mbola tsinontsiniavin'ny maro ireo lesona nosoratan'ireo izay nahazo tsinjomandry avy amin'Andriamanitra. Ataon'ny olona tsirambina ny fomba fisakafoanany amin'ny ankapobeny. Mitombo ny fifohan'ny sigara, mitombo ny fisotroany toaka ary maro ireo mikiry amin'ny fihinanana zavatra tena tsy mahasalama. Fananany tompo nge ianao hoe azy satria noforoniny sady navotany. Tiavany namanao izy tahaka ny tenanao. Tokony ho heverina ny lalan'ny fanajan-tena satria fananan'Andriamanitra ity tenantsika ity ary izany dia hitarika ho amin'ny fanajana ny adidy izay nankina amin'ny olombelona tsirairay dia ny kolokolo ny vatana izay mahatalanjona sy mahatahotra ny nanaovana azy. Tokony ho takatra ny fomba fiasan'ny tenan'ny olombelona ary tokony hianarana amin'ny atsipiriany mihitsy ny firindran'ny fiasan'ireo taova samihafa izay ato anatintsika reto. Jesosy Kristy no mpamorona antsika. Izy no mamolavola antsika, izy no namorona ny rafitry ny tenan'ny olombelona, izy no nanoratra ny lalàn'ny fizika sy ny lalàn'ny moraly. Ary ny olombelona izay manao tsirambina sy manao tsinotsinona ny fahazarana sy izay tokony atao momba ny fiainana ara-patana sy ny fahasalamana dia manoto eo anaty an'Andriamanitra satria manao tsinontsina ny zavatra nomeny antsika. Aoka izany isika tsapa mandrakariva fa ny vatana izay nomen'Andriamanitra antsika izay tsy nividintsika vola na harena dia fanomezana sarobidy avy amin'Andriamanitra ary manana didy izao sy ianao ny kolokolo izany hatramin'ny farany. Mba ahafahantsika manao ny asa mandraraha andavanandro, mba ahafahantsika
manao ny andraikitra zay nankiny tompo atsika eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny fiangonana, eo amin'ny tontolo rehetra misy atsika dia mila vatana tomady a, mila saina matsilo isika. Zany rehetra zany nefa dia tsy vitan'ny fipetrapetrara-potsiny a, fa mila ny fandraisana andraikitra amiko sy aminao a, mba ho tonga atsika ho ao anatin'izany fikolokoloana ara-batana feno izany. Ingane ny teny izay ho azo ny azontsika androany mba ho tonga ho tanterako amintsika tokoa ka tsy hanao tsinotsinona noho ny amin'ny fahatanoranao tokoa ianao fa koa tonga fianaranao amin'ny mino na amin'ny fiteny na amin'ny fitondran-tena na amin'ny fitiavana na amin'ny finoana eny fa na amin'ny fahadiovana. Amen. Ry Andriamanitra ity eo mbola misaotra anao zay ny amin'izany teninao zany. Ampio izay atsapa ny ahasarobidin'ny fahasalamana. Ampio ihany koa izay atsapa fa nomenao anay ny izao vatana izao mba ho kolokoloanay tokoa ary aoka hanome voninahitra ianaranao amin'ny alalan'ny zavatra rehetra izay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Sarviaro